Ilaina amin'ny fampiofana arak'Asa ny fijeren'ny mpiofana mivantana ny tena zava-misy any anivon'ny orinasa ka izay no antony idinan'ny ministera ifotony toy izao miaraka amin'ireo lehibe ny sekoly fampiofanana ny mpiofana sy ireo mpampiofana. Tanora mila mianatra miasa de mba ilaina amin'ny fantrana voalohany de ilaina amin'ny le atao hoe délinquance koa ary betsaka amin'zareo io miala fianarana izy de nefa tsy fantatra hoe inona ny ataony avy eo de tsara amin'izay zay ny antony zay manantona ireo orinasa ohatran'izao de mandeha mitady hoe inona fomba iarahana miasa de amin'izay le ankizy rehefa miala izy avy manao formation izy de arakaraka an'le filière de tonga izy avy hatrany efa miasa. Mandeha manao formation izy de miasa izy amin'ireo partenaire amin'ny secteur privé. Donc c'est zavatra zay tokony ho hisy pérennisation le izy de miezaka mihitsy ny ministère mba mametraka an'izay démarche zay. Nijery ny fomba famokarana teto ireo mpiofana eo amin'ny sehatry ny fikirakirana ny lamba. Ireo lehibe na sekoly fampiofanana indray ny fampizaratra ikefa amin'ireo mpiasa teto anivony ity orinasa afaka ba ity. Fahitako azy aloha afaka koa le aty tena ilaina mahita an'le izy mba velabelatra koa zany aty. Tanjon'ny Ministeran'ny fidinana ifotony toy izao hoiatran'ny ny ministra tompon'andraikitra ny ahafantarany andaniny sy ny akilany izany hoe ny orinasa sy ny mpamokatra ny filana eo amin'ny tsena.